Isika samy teo faly daholo sady zany. Samy laza fa raha tena miditra lala amin'izany ianao, raha tena hitanao marina ny fototry ny tadavin'ny olona rehetra dia tena mifaly daholo sika. Te hankafy ny fiainana sika dia te hifaly ary ny toetra dia tena manan-danja be dia ilaza zavatra aminareo zay mety tsy tonga dia inonareo zao. Fa antenaiko kosa fa ho resy lahatra miandalana ihany nareo rehefa mandeha ny fotoana amin'ity herinandro manaraka ity. Za mino fa tsy dia ten'ilay olam-piainantsika loatra no tena tsy mahafaly antsika zao. Za tsy milaza hoe tsy mahasositra izy ireny, hoe tsy sarotra korina, hoe tsy manao fanamby reny ary mazava ho azy fa manana fahafana mihitsy ireny mangalatra ny hafalintsika rehefa velantsika, fa za tsy tena mino fa hoe ny olam-piainantsika no tena tsy mahafaly antsika, fa hitako fa ny toetrantsika anatin'ny olam-piainana ihany. Misy olona mety andeha lavitra miaraka amiko ve androany? Fa ireo toetrantsika anaty olam-piainana no tena tsy mahafaly antsika. Mety efa hainareo zao ty resaka ty fa Victor Frankl zay olona nodorana velona nilaza hoe mety afaka alaina amiko daholo ny zavatra rehetra eto, aja maha-olona sakafo, ny zo maha-olombelona rehetra afaka ananako, fa misy zavatra iray izay tsy afaka alaina amiko mihitsy dia ny fanapahan-kevitry ny anana toetra tsara. Tena marina zany hoe raha mba hanao fotsiny ianao na koa za zany manapa-kevitra fa hoe hanao toetra tsara sika, ary zany toetra tsara zany midika hoe afaka miatrika ana tranga ratsy azy ianao dia manao hoe hitanareo tsy tiako zao trango zao, fa za mino fa afaka hiana-javatra avy amin'izany. Za dia hiana-javatra, za dia tombo amin'ny alalan'izao, ary andalo ihany koa zao ty mbola hifarana ihany io, ary firy aminareo no mahalala fa orianan'ny fandalovanao aty sarotra dia matetika ianao lasa olona manan-karena lalina anaty koa. Ary tsy mbola hitanareo ve fa vao maika ianareo mahalala an'Andriamanitra lalina kokoa mandritra ireny fotoana ireny, ka melohan'ny dirako tamin'izany fifalimbe zany, zay zavatra hotorintsika amin'ny herinandro ity zany dia ny amin'ireo zavatra mahafinaritra rehetra zay nolazain'i Jesosy tamin'ny fizarany teo amin'ilay atsotsika hoe resaka tendrombohitra zany. Dia te hizara fampidirana kely aminareo mba ahafahako mitondra anareo amin'ilay tiako alehanareo. Voalohany aloha hitako fa samy ilaza tsy ampy-salasalana avokoa sika rehetra fa hoe Jesosy dia nanana hery tamin'izy mbola tetỳ an-tany, fa hoe tena nampiseho hery izy, nandeha tamin-kery izy, dia nisy fanasitrahana sy fahagagana maro ary marina dia nanana hery ampy izy. Ka nisy ireo fotoana izay amakitsika ny filazantsara zay rehefa nandeha teny an-dalana teny izy dia misy hery mivoaka avy ao aminy, dia nisy vehivavy nandalo tao dia nikasikazy tamin'ny finoana ka dia nahasitrana azy izany, fa ny Baiboly laza hoe Jesosy nahatsiaro hery ny alavy tao aminy. Rehefa natsapa zany izy dia izy hoe iza nikasika teo, ka tsy voatery ianao zavatra fanahiniana foana izy zany, fa misy hery ampy ao aminy, ka raha misy olona manam-pinoana ahaka an'izany dia efa vonao azy zany. Fa misy dikateny hafa amin'izao milaza hoe nisy hatsarana ny alavy tao aminy. Sasany milaza fa hery ny alavy tao, fa ny teny hoe hatsarana dia tena teny mahaliana satria ilay hafalimbe izay ho resantsika amin'ity herinandro ity dia natokana mihitsy zany hoe hatsarana kristianina, fa endren'ny fanahy, fahatsarana ara-moraliny fanahy zay tena mamokatra tanteraka ny herin'Andriamanitra zay ao anatintsika eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy hoe manana hery fotsiny Andriamanitra, Jesosy tsy nandeha tamin-kery fotsiny, tsy hoe mahery fotsiny ny fanahy masiny, fa nizara izany hery zany amintsika ihany koa izy. Manana ny herin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao ianao rehefa mino an'i Jesosy Kristy. Fa tsy malemy zany ianao, manan-kery ianao, hoe tsy hoe tsisy hery zany ianao, fa tena mahery ianao. Hitanareo ray tamin'ireo zavatra izay nivavahan'i Paoly dia mba hahafantarany olona ny hery izay vonina ho azy reny amin'ny mahampino an'i Kristy azy, ka te hakantoka androany mba hoe ho hainareo fa ny herin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra dia monina ao raha pino efa nateraka indray ianao, dia herin'Andriamanitra, ilay hery izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty, marina e, ilay hery izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ihany, raha aminareo zany, ary zany no izy rehefa pino ianao. Ny Baiboly milaza fa izany anafaingana anao hiditra amin'ny fiainana, ary tsy ny tenanao mety maty ihany zany fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ka mila matanjaka ara-tsaina sika zany, fa tsy hoe saina mahonena na saina mampalahelo. Dia hitanareo sika tena miditra be loatra amin'ny fitseran-teny io dia manana olana tena mampalahelo mihitsy, fa mila takatsika hoe manana ny herin'Andriamanitra eo anilantsika nge sika. Hitanareo tany saintsika ilay soratra masina hoe lehibe natao anatiko mihoatra n'ilay eo amin'izao tontolo izao,
manoatra noho ny mpandresika amin'ny alalan'i Kristy lay ty atsika tsy ambinina ny fiadiana izay natao amelezana fa hitanareo zao afaka manao fahazarana mitanisa zavatra ianao zay mety tsy hainao akorina hoe mino zany ianao tsy fa mila tena mandiny tena tsara sika zary ve mba tena mino marina hoe ny herin'Andriamanitra efa vonina ho ary satria misy zavatra zay efa vonina mba ino kely tsy satria misy zavatra voninao tsy midiky zany fa tonga de avoakan'Andriamanitra amin'ny fiainatsika ho anao zany fa eo no tena mahadiso hevitra kristiana maro satria mandre zay atsika ao amin'ny Kristy sika de ireo teny fikasana zay atsika rehetra de ireo hery zay atsika rehetra de ireo zavatra rehetra zay atsika fa mbola tsy afaka mahazo zany amin'ny fiainany ihany izy aloha ary de ho teneniko anareo arak'izay tsotra indrindra fantatra zany fa mifamaritra amin'ny famatorana ara-panahy daholo zany ka natitsika na tsy zany hoe tombo amin'Andriamanitra zany sy nitovy amin'ny Kristy amin'ny toetra sy natioratsika ny teny hoe hatsarana de hita impito ao amin'ny testamenta vaovao de intelo koa zany no nadika avy amin'ny teny grika hoe dynamis zay nadika koa hoe hery zay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 15 rehefa tonga aminareo ny fanamasina de anomboka azo dynamis na hery ianareo vavolombeloko ka efa nisy intelo tamin'io teny dynamis io no tsy nadika hoe hery fa natao zany tamin'ny dikany hoe hatsarana ka mianatra avy amin'izany sika fa ny hatsarana sy hery de samy miaraka amin'ny zavatra ray de misy inefatra ny ray koa lay teny hoe hatsarana nadika ho tsara indrindra fa saika miompana koa amin'ny hatsaram-panahy lehibe zany ainareo ohatry ny ahoana zany manana fanahy tsara indrindra zany hoe tsara amin'ny ao anaty hoe manana fiainana anaty tsara hoe tsara indrindra ianao amin'ny eritreritra zany anoratrany tak'izao hoe raha tsy misy fahatsarana hatsarana ara-moraly sy toetra ao amintsika ao tsy isy hatsarana na hery ivoaka avy amintsika zany ka na de manana zany herin'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny fanahiko zany aza de avoakan'Andriamanitra avy ato amiko zany rehefa maneho tenako fa tompona andraikitra ny amin'ny fifehezana zany hery zany nareo hoe mahalala hery betsaka omena zazakely fa saika ho an'ny fitiavateny zany olona mijery ny azy foana tahaka ny eo amin'ny soratra masina zany fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy sika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena ndika teny hafa milaza hoe fahononam-po sy fifehezan-tena ahoana no ampiasan'ny olona an'izany matetika ilay hery hitadavan'izay ilainy fotsiny ihany tokony ampiasaintsika zany hery zany anoherana ny fahavalo tsy hitondran'ny fanjakan'ny aizina andromban'ny zanak'Andriamanitra raha sy ny fitiavana de mitiny tenana izy raha tokony tiany olo-kafa raha tokony ho zany no tena tokony ho ataontsika amin'izany de raisiny izy ireo koa ny fifehezan-tena raha tokony fehezana ny tenany zany de ampiasain'ny fehezan'ny olo-kafa ka tena ilaina takatsika mihitsy ndika an'izany rehetra zany de manomboka ampiarina eo amin'ny fiainatsika fa nitoetratsika ihany no saika fitondran-tenatsika zany no afaka andranodraina amintsika anaty karazana tranga rehetra ka firy zao nisan'ny olona fantatrao fa tena milamina tsara izy rehefa mandeha araky ny ilany azy daholo ny zavatra rehetra fa avy eo re olona rehefa tsy azo zay ilainy na rehefa misy zavatra mangidy zany hoe raha to ka ohatrany akiafindreny de tena meo voolo-kafa tanteraka mihitsy izy zao jereo ny olona zay tena mamela beratra ny karazana toetra zay tian'Andriamanitra ananany afaka ny lamina amin'ny trangan-javatra rehetra izy amen zany zao de ohatra ray am'izay zavatra resahako izy tsy misy andoatra de mijanona de miakamidiny isaky ny trangan-javatra zay miakamidiny eo ary tsy hoe faly izy satria nahazo zay ilainy de tsy faly efa tsy nahazo zany izy zany tena nitoetra tena zavatra hafa ao anatinao ao tena mirakitra lala ao anatinao zany lasa zany mihitsy no mamaritra anao fa zavatra alefanao zany de ajanao fa Andriamanitra tsy mandaingy zany tsy mandaingy izy tsy milaza zany izy hoe anao zavatra nefa tsy ataony akory avy eo Matthieu 10:1 ary Jesosy no nahitany vahoaka de niakatra teo tendrombohitra ary efa tafapetraka izy de nanatona azy ny mpianany de nilobavy izy ka nampianatra azy hoe fa nitsika teny hafa ao amin'ny baiboly de nitantara lavabe ireo fitahindreo gaza de sorena aloha fa mba mezah kely ny amin'ny mampagaga an'reto tenindreto sambatra faly mateoty sady mahomby amin'ny ara-panahy misy fiainana faliana sy fahafampo amin'ny fankasitran'Andriamanitra sy ny famonjeny tsy hijerena ny trangam-piainanao ivelany zany wow ka nylazainy zany de hoe ninona mitranga ny fiainanao afaka ny faly foana ianao sady tahina ka ny olona niry anao
aniry ny fiainanao, ninina mitranga eo amin'ny fiainanao, na io fitahina io koa zao de miraikitra amin'ny fahatsarana moraly na fahatsaram-panahy zay nantsona hoe malahelo am-panahy, zay ny tena dikany de hoe manetry tena ara-tsaina, de ireo zay miankina tanteraka amin'Andriamanitra, de ireo zay tsy mihevitra ny tena no ambony olo-kafa rehetra. Dika teny hafa milaza hoe sambatra ny malahelo am-panahy ny manetry tena, zay manao ny tena no tsinotsinona akory fa anoto azy ny fanjakany lanitra. Na za koa aza nge tsy tena tia io dika teny io loatra hitanareo. Tena be da be ny karazana dika teny amin'ny Baiboly ary tena tsara be daholo reny, fa tiako ny ilay Bible amplifié, fa tsy tiako koa nefa ny olona isaina ilay filazany hoe zay manao ny tena no tsinotsinona isaina hoe dika zany fa mila manao toetra ratsy amin'ny tenanao ianao zany, fa tsy zany ny dikany. Fa efa nisaina mikasika zany ela resy lahatra tamin'ny fianaran'izany fa ny tena dika zany de hoe tsy tena mijery ny tenany loatra izy ho tsara mihoatra ny olo-kafa rehetra. Azonareo fa io sika ny saika tafidoza rehefa manomboka mijery ny olo-kafa sika manao hoe tena za efa lasa talohanao malala be no enao, za mbola tsara no tanareo, za mbola manandanja no enao, de eo sika lay manomboka mijery ambanin'ny hafa de manomboka miteraka olana betsaka koa sika eo. Afaka saintsainareo ve zany hoe olona rehetra maneran-tany manome aja ny olo-kafa rehetra na manao ahoana mety ho toerana misy zany olo zany. Ary tena hiazakazaka kely am'zany aloha zao satria tena mpianatra zany am'ty herinandro ty. Za tsy andalo ny zavatra rehetra zany hoe ny dikany sambatra amin'ny andininy rehetra, fa toy izy milaza hoe sambatra zay ory fa izy no ampifaliana. Zao nareo mety anao hoe inona diniatsika kely io, sambatra ny malemy fanahy zay tsotra, zay maharitra, zay miaritra kely foana fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetahitan'ny famarinana, fa izy no ovokisana tanteraka. Larana fafito, sambatra ny miantra, fa izy no iantrana. Zany zao de zavatra mahafinaritra. Ianarana zany hoe be fiantrana zany, hoe vonany any me famondrapo olona ianao ary tsy zany ihany hitanareo. Fa manampy azy amin'ny fiainana koa isaky ny diso izy ireny. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Io zao no isan'ny tena tiako mihitsy eto. Sambatra ny olona zay mpampihavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Larana fafolo, sambatra zay enjehina no ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha ohatra ka tsy ampy zany, 2:12, sambatra ianareo raha aratsiany olona sy enjehiny ary asian'izay teny ratsy rehetra itenena lainganareo no ny amiko. 12, falisy miravoravonareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany na nenjehan'ny mpaminany zay talohanareo. Ary ndray farany io zao aloha de mety tsy ho raisiny isan'ny fahasambarana, fa mbola atsofoka ao anatin'io groupe io ihany izy ty, fa ny ambin'izany de miresaka ny hoe fahazavana nareo sy ny fomba tokony anaovantsika asa tsara de ny ahitan'ny olona andrayntsika zay any an-danitra. Hitako fa tena miresaka koa zany amin'ny tsy fitiavatena sy ny fianarana fomba fitiavana ny olo-kafa marina, ka amin'ny herinandro ty no ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany de iresaka ny am'ireo toetra sivy ny fahasambarana ireo sika. Ary ny voalohany zay ho resantsika ny momba azy de ny amin'ny zay manetry tena ara-tsaina, ny tena mahery. Raha miteny hafa de raha afaka ataontsika zany miankina amin'Andriamanitra tanteraka zany, zany ka toeran-kery. Ary raha toa ka afaka mihetry sika, ary misy ekinany amin'ny karazan-javatra maro zany de resaka mikasika ny zavatra sasany voakasika zany sika, satria tena tsara enono zany, fa rehefa tena miditra am'zany ianao de tafiditra koa no hoe tsy voatery ahazo ny rariny eny foana ianao. Jereo zao maheno tabataba kely aveto. Fa mora koa zany rehefa milaza hoe mba manetry tena zany, ohatra ny hoe teraina ny tompo oka netry teny na koa zany le resaka tsy hoe ianao foana no mahazo ny teny farany. Mba hainareo ve fa ny tena rariny de zay voadinika tsara. Hitanareo zao tena magaga mihitsy ny ady zay ataontsika mba ahazona ny rariny. Le hoe fa hitanareo zao misy ny olona zay mametraka hoe rariny ianao fa mety tia hampanginanao izy, fa raha ny ao an-tsainao tsy manandrariny, akory ianao. 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 Tsy manandrariny, akory
zao tseko aloha na inareo zany hoe dictionnaire webster valo am'roapolo sy valonjato sy arivo zany fa zany tena dictionnaire webster marina mihitsy de adiniko ny isanjato zany fa ohatran'ny tseko aloha fitopolo isanjato zany de saika feno ten'andriamanitra zany aloha de tsisy ifandraisany am'izay dictionnaire ankehitriny fa za manana ray am'zany de nareo koa afaka mitady zany le izy nge tsy lafo akory eo am'roapolo dolary eo fa io dictionnaire webster io zany de mamaritra lay atsarana hoe ery mahery fo lanja atsara-panahy fampiarana ny adidiara moraly de ny tsy fanatanterana ny sainy ratsy ny atsarana tokony de no kely ty ny atsarana tokony nalaina avy tamin'ny fivavahana satria ny fivavahana matetika hita amin'ny asa ivelany fotsiny ihany kanefa ny atsarana nge de resaka avy ao am-po zany ka ny olona ray afaka makany am-piangonana de raina ny tompo nisaotranao Jesosy de rain'Andriamanitra halleloia de afaka mihira n'io hira eo tapodohany io de afaka manandratantarana izy de mijery ny olona eo akaikiny eo ny sady misain'izao ihany ianareo zao ny zavatra jerena daladala hitako fa afa indrindra tamin'ny fiainako de mijery ny olona ety amin'ny alitara ihany koa tena zany ve no mba tena fomba fahaizana mihira eto aiza kosa fa manao fombafomba sika de manana zany sombony zany de mandray anjara amin'ny fotom-pampianarana sika de asehotsika amin'ny efitrano zany de mody aprimitsika kely ny fahalementsika aloha de sady mitiaka ihany sika de manao amenina ihany koa zany eo fa inona no mitranga ao anaty ao inona ny zavatra mitranga ao fa ilay olona miafina anatiny tena mahakasika an'Andriamanitra kokoa raha za de raha tsy manao zavatra hafa am'ty herinandro ty de manantena ny fieveranareo tsara mihitsy de everanareo zay mitranga ao anatinareo ao manana hery sika ao anaty ao zay mitoetra ao anaty ao zay tokony avoaka zany ary te atoky antsika am'izany Andriamanitra ny hafa rehetra mety tsy mahalala zay mitranga ao anatsika fa Andriamanitra mahalala ary voalaza fa ny zavatra tena manandanjaminy de le ola miafina ao anatin'ny fo ao ka raha mitoy ny amin'ny famaritanao anaty dictionnaire io milaza zany hoe ny atsarana de tsy inona fa ny finiavana ankatony fahamarinana zay tsy inona fa ny fitiavan'Andriamanitra madio ary tena tiako zany fa tsy mankatony teny mba ahazoana zavatra fotsiny fa mankatoy zany sika satria tian'Andriamanitra Jesosy nilaza hoe raha ty anareo de ankatoa za manao zavatra betsaka zay tsy de tena fanaoko loatra na tsy tiako atao loatra fa ataoko zany satria tian'Andriamanitra de haiko fa ndray andro any de hijoro eo anoloany de anao tatitra ny amin'ny fiainako ary na de haiko fa sarony fahasoavany aza de ilaza zavatra aminareo ataoko zay tsara indrindra vitako ary ny tsara indrindrako tsy tanteraka fa mbola anao zay tsara indrindra vitako foana ary faly any amin'ny fahasoavana zay manarona ny tsy tanteraka amiko fa zany tsy midika hoe iaina fiainana adala zany na toetra tsy mendrika de ilazako hoe tena ty Andriamanitra hitanao izy iaro de amen za te ahita mpiadin'Andriamanitra mitsangana de maky zay tena toerany marina de joro amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de manao famaritana ny fiainano amin'ny moraly de tsy mitsokombakombaka manitsidina eny miaraka amin'ireo olona rehetra zay manao fomba mpivavahana eny de hoe hitanareo manao tsokombakomba foana fa mila mijoro amin'izay tena marina sika mila noana sy mangetaeta ny fahamarinana sika fahatsara toetra manoka ny fanahy zany zay miseho amin'ny zavatra tahaka ny fiaretana famaizana fitserana faharetana fanetretena fahalemem-panahy fahamindrampo zavatra oatra zany ka ny sambatra de zavatra tsara zany aloha de tena zavatra mahafinaritra hitanareo sika manipy zany teny zany mora mihitsy ao am-piangonanao ao salama ianao voatay teny zany tokoa ve sa ahoana zany hoe rano marina mety voatay ianao fa faly koa ve ianao ve tena mba faly marina nina olam-piainanao
Ianao ve mba manana fiainam-pifaliana zay anariny olona ny fiainanao anaovany hoe re olona tena tiako raha mba faly tahaka niny olona iny a zaho tsy teny zany fa sambatra nefa zany andany 3 herinandro hitanareo efa niasa saina sy tena kivy a sady tsisy nantenaina ary marina tezitra satria tsy nahazo le fisondrotana ny laiko zao de raina ny tompo sambatra tahina raha miditra de tahina raha mivoaka tompoko za zany lay tahiny tompo marina efa tena manao zay foazantsika rehetra mihitsy a zany azonareo. Sambatra ny malahelo am-panahy ireo zay malala fa mila an'Andriamanitra de tiako isaina kely vetivety nareo ny amin'ny fa efa tara loatra ho any makaraha hitondra an'izany eto fa ndao atao hoe manana sampanazo paisoray eto de manana kely telo zany zay miantona amin'ny eto firy aminareo ny mahalala ny totaly nanjan'izany paiso eo amin'ny taona zany zao izy nylay sampany na koa lay voaloboka de sika lay voany de tiany amovotsara sika de mila mikambany sika de miankina amin'Andriamanitra tanteraka foana miankina amin'ny tanteraka amin'ny zavatra rehetra foana sika matetika manomboka andiantsika amin'izay tsy fekinana amin'Andriamanitra zay firy aminareo zao nylaza fa tena saika zany mihitsy ary sika tena miala tanteraka mihitsy matetika sika indray no manolotsaina azy am'izay anaovany zavatra efa nanao zany ve anao zany hitanao Andriamanitra afaka ataonao ty zany hoe fa nieritreretinao ve ty Andriamanitra zany koa zao afaka ataonao fa tena dala mihitsy sika misainy zany hoe mety mila ny fihevitsika zany izy hitanareo zany hoe nilay nataontsika de misainany amin'ny apôstôly Petera rehefa nandrarany Jesosy izy zay tsy nalalany zay ho ataony akory sambatra ny malahelo am-panahy sambatra ireo zay mihetry ara-tsaina zay tsy manao ny tenany ho ambony noho ny hafa rehetra zay manandratra ny olo-kafa rehetra hitanareo tahaka ny eto zao de misy tena toetra tsara mihitsy ireo zao de toetra tsara ny fifaliana zany toetra zany zao hoe manandanja ny rehetra sy rehefa zany zao de toetra tena tsara ny rehetra manandanja daholo hitanareo ianao zany mety ahoana ny fomba fanajanao olona tahaka ny hoe ahoana zao ny fomba fanajanareo ary rehefa sendry zany mihitsy nisy fotoana zay tratrany amboteazy taorianany fivoriana de nisy olona efa saika anapaka ny lalako mihitsy de hoe isongona matrapahitany hoe aika iza antsonareo ve ndresako sa ahoana ka tsy tokony hitondra olona zany sika hoe te hisehoseho de tsy hanaja kosa zay veritsika fa hoe olona ambany zay adalana zany satria eo masin'Andriamanitra mitovy daholo sika rehetra fa tsy misy lana vavitsony tsy isy jiosy na grika tsy isy andevy na tsy fa hitovy daholo ny rehetra mombana zay mombanareo eo ny zavatra rehetra zay afaka ataoko tsara de efa nomeza n'Andriamanitra ho anao teo amin'ny fiainanao